iaraky-vavaka isika tonoana amintsika tsirairay avy ny fiadanan'i Kristy tsy ho diso an'izany fiadanana izany ane ianao n'aiza misy anao ninona atrehanao ary na ao anaty ady ary ianao dia tononiko hoe anam-piadanana ianao iaraky-vavaka isika Jehovah Andriamanitra rainay eo Andriamanitra ny fahatsarana rehetra ianao misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny teny izay ampindraminao anay indray androany ampindraminao anay satria hiverina any aminao indray rehefa hatanteraka izay nanirahanao azy inona moa izay Andriamanitra vetivety ihany izay no isy nefa ampindraminao ny fahasoavanao ampindraminao ny fihevitrao ampindraminao ny voninahitrao ampindraminao ny endrikao androany izay Andriamanitra tena feno fanajana mandray ny teninao ao anatin'ny teninao ny herinao ary ny famelombelomana ihany koa ny nofonay sy ny fanahinay ao anatin'ny teninao Jehovah ao ka hihetry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy hihetry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy mety tsy ho voatery izay zavatra tianay hoeny foana Andriamanitra ny hoeninay fa kosa izay ao ka hanana ilay sofina entina mandre izay rehetra tenenin'ny fanahy amin'ny fiangonana amin'ny anarana maherinao Jesosy naovanay izany vavaka izany sika rehetra nao hoe amen makasitraka manokana ny pastor Enzo ray aman-dren'ny ara-panahy ray aman-drentsika ara-panahy ny amin'ny sehatra izay ny sokafa ny ahafahana hifampizarany tenin'Andriamanitra iresaka raha niaraka isika tamin'ny farany dia niresaka momba ny fanahy masina androany kosa isika dia iresaka momba ny hery tsy haiko ianao raha mahatsapan'izany fa mila hery ny fiainana ray amanontolo tsy misy ninona vita raha tsy misy hery na nitsanganantsika raha dia hery mifanohitra ny ahafahantsika mbola mitsangana tsy mahazaka tsy vitantsika ty fiainan'ity raha tsy manana hery isika hiatrehana azy tsy manana hery ianao hiatrehana ny ho avy raha to tsy mahavita hiatrika ny ho avy ianao raha tsy manana hery amen raha mamaky ny baiboly ray manontolo sika dia milaza manambara sy mitory avokoa izy ny hery sy ny voninahitra dia ny voninahitr'Andriamanitra izany fanehoana hery avokoa ny zavatra rehetra na teny na asa na zavatra noforonina ny zavatra rehetra mihazona ny fiainantsika eto ambonin'ny tany dia hery avokoa izay foana lazaiko hoe azonao an-tsaina ve ny habean'ny herin'Andriamanitra mihazona n'io masoandro io mihazona n'io volana io mihazona ny tany mihazona ny fiainantsika andro aman'alina ka tsy potika sy ravy isika fa lehibe loatra ny herin'Andriamanitra mbola herin'ny tenin'Andriamanitra raha ny teny izy hoe misy mazava no mampaharitra ny fahazavana mbola herin'ny tenin'Andriamanitra no mihazona ny fiainantsika fa tsy ampy raha ny herin'ny tenantsika tsy misy olombelona iray aza hoe amin'ny herin'ny tenany dia mihazo dia hoe amin'ny alalan'ny teniko dia aoka ny mazava aoka ny masoandro aharitra eo ambony eo tsy amin'ny alalan'ny herinao zany fa amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra ny ahafahanao amory vokatra dia amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra ny ahafahanao mahay miara-miaina amin'ny olona dia mila hery misy ihany izay fanao ny tanora izay hoe tompo aza omena hery afa ome faharetana fa raha omekinao hery eo maratra io anyka nomeny tompo faharetana ianao fa tsy nomeny hery fa zao androantsika dia hiresaka momba ny herin'Andriamanitra misy hira izay lasa navadika hira mola izy nefa tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany dia hira izay teny ao anaty baiboly hoe ny fifalian'Andriamanitra ny fifaliany tompo no heriko te hanana hery ianao hiatrehana amin'ny fiainana ny tompo aloha ampifaliana voalohany te ho faly ianao amin'ny fiainana ny tompo aloha ampifaliana voalohany fa hanome hery ianao izy ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa izy dia hanome anao hery avory arena raha ny arena homan'i Jehovah ho anao dia mila hery ianao avokatra avory ny vokatra rehetra amen mila herin'Andriamanitra ianao isan'andro hoy ny tenin'Andriamanitra ao amika 7:9 hoe fa izao kosa feno hery dia ny fanahin'i Jehovah niara-nianatra isika momba ny fanahy masina izy manana ny hery rehetra entinao hiatrika ny zavatra rehetra ho atrehanao raha mahita ny tenin'Andriamanitra isika dia nilaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny
2:7 hoe ary ny zaza dia nitombo hery dia nitombo ka niana hery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Ny fanalahidy anananao hery dia tsisy afa-tsy ny fanahy masina. Dao tsika maki tenin'Andriamanitra ahitanao fa mila ny herin'Andriamanitra mandrakariva isika. Efesiana 4:10. Efesiana 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Averiko mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Sady efa mila mahery ao amin'ny tompo ianao dia mila le herin'le faherezany mahery lalandava. Amen. Tafio avokoa izy ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly, fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Mifahara ary ka sikino fahamarinana ny valahanareo ary mitafiny rariny ho fiarovan-tratra, ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azonareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra izay alefan'ilay ratsy, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavah mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra. Ifonako ny ilazako an'ity, tsy afaka tsy manam-potoana ny alemilemy ianao. Raha zao fiainana izao tsy manam-potoana ny alemilemy ianao. Izao tadidio tsara, Jesosy dia mora fanahy fa izy kosa dia nahery. Mosesy mety hoe raha ny fahitana azy dia ohatrany hoe olona tsy nieritreretin'ny olona satria tsy dia mainteny, fa izy kosa dia nanana ny herin'Andriamanitra tao aminy. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipiana 4:7 dia milaza hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Ny ahaizanao ny zavatra rehetra dia amin'ny alalan'Andriamanitra izay ao anatinao, amin'ilay mampahery ahy dia amin'ny alalan'ny fanahy masina izany. Raha mamaky nefa isika ny tenin'Andriamanitra dia hoy izy hoe tsy amin'ny hery, dia hoy ianao mantsy mifanohitra izany zavatra tenen'ny paster izany, lazain'ny paster fa mila hery. Koa manino ny paster miteny hoe tsy amin'ny hery na amin'ny tanjaka, fa hoy kosa izy hoe amin'ny fanahiko hoy Jehova. Tadidio ity ilay tenin'i Jesosy rehefa hiakatra izy dia izao nataony hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Eny tokoa tsy amin'ny herinao fa amin'ny alalan'ny ilatsahan'ny fanahy masina ao anatinao. Za milaza aminao zavatra anankiray hoe amin'ny fiainanao ray manontolo, raha mitsangana ianao na mipetraka ianao na andehanao na inona na inona ianao, aza mandeha raha tsy manana antoka ianao fa miaraka aminao ny fanahy masina. Tsy ampy-hery ianao hiazonana ny fifandraisanao amin'ny olona. Za milaza aminao mila hery ny fifandraisana amin'ny olona. Diso kely fotsiny ianao dia vetivety dia rava ny fifandraisanao amin'ny olona. Firy izay ny isan'ny fifandraisana efa niainanao ka rava. Ndao hoe mba nangatanana iza ny efa niaina fifandraisana dia rava ilay fifandraisana. Mila hery be ilay mi-entretenir fifandraisana amin'ny olona. Teny kely anankiray tena tsy nieritreretinao mihitsy dia tohina ilay olona, dia mila matanjaka be ianao mandray mampiazo fifandraisana amin'ny olona. Mila hery ianao raha ohatra ka irery. Raha olona somary, raha miasa irery ianao, mila hery io. Tsy ny olona rehetra no mazaka ny atao hoe irery na hoe ny solitude. Marina sa marina. Mora foana ve ny miady rery? Ho an'ireny mpianakaviana izay tena mitolona ohatra ny ankohona ny irery mifona fa ny akabeazany ireny mpianakaviana tena mitolona rery, fa ny ray mpianakaviana ohatrany hoe rehefa izy vitany ihany. Fa fantaniako vita mora ve ry rem-pianakaviana ny misahana irery ny ankohonana? Ifonako mahatonga milaza an'izany dia ity: raha mandray olona anankifolo ka vehivavy ireo
dia tsy mandaingy aminao a ny anankifito amin'ireo ny laozany vadiny na ny laozany rain-janany ary tsapanao fa isaky ny mangataka vavaka izy dia zavatra ilainy dia ery. Maro ny olona izay manana fahatsapana rehefa indrindraindrindra raha ohatra ka nafoy avana na olontiana na hoe nisy olona nodimandrina maty dia ohatry ny manana fahatsapana zany ianao hoe kely ny herinao. Atsangany ny tanan'ny olona rehetra tsirairay avy eto izay nisy fotoana teo amin'ny fiainana nanana fahatsapana izy hoe kely ny heriny. Todina ianao hoe dia jereo fa ny olona rehetra manodidina anao nisy fotoana nanana fahatsapana izy hoe kely ny heriny. Ka ahoana, mila hery sa tsy mila hery? Tiako ray, tsy mora miara-miaina amin'ny olona. Efa sarotra le miasa rery a, mila hery be le miasa rery, le miady rery, fa mbola mafy koa rehefa misy olona eo akaikinao. Mila hery be le mitana vava. Te amaly ianao, fa misy hery zay ilaina, misy hery hafahafa zay mihoatry mirongarongatra valy am-ponao. Ohatry mangotraka iny izy atsangany ny tanan'izay matsapan'izay lazaiko zahay. Anso. Hery ny mahavita miazona n'io vavanao io tsy teniteny foana. Azony aray io, azony. Te amaly fatratra aho. Manana reny ara-panahy zay dia hoy izy. Satria mitatana cellule de prière ho an'ny olona manambady, ho an'ny olona te hiteraka, ho an'ny olona mère célibataire. Dia hoy ilay reniko ara-panahy mantsy aho, afaro ny rahavavy sy ny zanaka rehetra hoe tsy mahazo tezitra amin'ny raha misehony. Dia hoy aho mantsy azy hoe maninona mama? Afaro e, teneno ny rahavavy rehetra hoe tsy mahazo tezitra amin'ny lahony hoe ny vavy. Hoy aho mantsy any tompo vao vita. Za tsy nanohitra azy. Ny reniko ara-panahy jaiko tsara ka. Tsy be famalina ny aty. Na manohitra anatanteraka ary ny aty anatiko dia hoy aho hoe tompo, omeo hery ny rahavavy rehetra rehefa eno an'izany. Omeo hery izahay tsy ho tezitra mihitsy. Manana hery ve ianao tsy ho tezitra mihitsy ry havana? Ao fa miara-mahita eto ny tompo. Manana hery ve ianao tsy ho tezitra mihitsy? Onso. Kanefany mba hitandrovanao fihavanana indraindray kekerina molotra. Ianao te hanao vidéo izy te hijery baolina, tsy azo elingelenina izy, tsy mahazo tezitra ianao fa tsy maintsy manohana. Dia niteneniko meloa teo amin'ilay vidéo hoe raha maheno renareo olona mioraka tampoka mba mamindra fo fa za koa mba namindra fo aminy. Tamintseko tamin'ny herinandro ianao efa resy tory tsara iny, ianao miondana eo amin'ny tsara iny, maty kely baolina, natsangany somatsara ny tanany fa tsy nioraka izy, taitra ianao, tsy mahazo tezitra ianao. Mila hery ny aty. Taitra ako dia hoy aho, misy inona? Dia hoy izy, taitra nga ianao za efa niezaka tsy nioraka. Dia nifeany tenako aho. Satria hoy ilay reniko ara-panahy hoe tsy mahazo tezitra. Mafy ty fiainan'ity Jesosy fa mila hery, mila hery. Le torimasonao amin'io tsitsiana mafy. Tsy naintsy nijery ny toy an'ilay baolina niaraka taminy ianao satria tapaka le izy ary tsy mahazo misy fahatezerana ao anatinao. Nandresitsika chérie e? Mila hery. Ampaherezo ao tompo. Ainao ve ny nataon'i Davida rehefa lasan'ny olona ho babo ny vady aman-janany? Dia hoy ny olona ndao io vonoina fa mbola nampahery ny tenany tao amin'ny Jehovah ihany izy.